Vaovao amin'ny fifandraisana iraisam pirenena andiana hazy paostra efatra vaovao no nivoaka mitondra lohateny manamarika ny fahadimapolo taona ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena sinoa. Mbola miroborobo hatrany izao ny fampiasana ny aji paostra eto Madagasikara indrindra manoloana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena izay tena ilaina amin'ny fandefasana taratasy. Ny 9 Novambra 2024 lasa teo no feno 50 taona ny fifandraisana ara-diplomasia teo amin'ny firenena rotota. Koa nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny paostra malagasy amin'ny fanamboarana ireo aji paostra manamarika ny 50 taona izay. Eliza Irmanina sy Marcelin Andriambovonjy no mitatitra ny andinindin'izay. Les timbres sont un chronologie de l'histoire et un enregistrement irreproductible du développement de nos relations bilatérales. Ces timbres qu'on est là aujourd'hui, même les sont petits, entre un Bouscapé, un carton de l'histoire de mbola manana ny lanjany hatrany ny fampiasana ny aji paostra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny ministry ny paostra ny fifandraisan-davitra ary ny Aitao Arakadimirindra. Raha oharina tamin'ny taona lasa fotsiny dia tsy latsaky ny aji paostra fito hetsy no nampiasaina. Maro raha teo ny orinasa sy teratany sinoa izay miara-miasa amin'ny malagasy ka ilaina ny aji amin'ny fanavaozana ny antota taratasy na ihany koa amin'ny asa fitantanandra raha-mpanjakana malagasy. Efa fahefany izao no nisy ny fiara-miasa amin'ny fanamboarana aji paostra toy izao teo amin'ny firenena roa tonta. Marina fa hoe mieritreritra angamba ny olona hoe zany timbre zany mety vitsy ny fampiasana azy fa au contraire tena maro dia maro satria raha tsy diso ako tamin'ny taona lasa fotsiny tsy latsaky ny 700 000 timbre paostra no nampiasaina. Tsika zany fa lien na passerelle tamin'ny lasa sy fijerevana sy ny vinavina ho atao hoan'ny hoavy ny hitatsika eto amin'ny fampiasana ny timbre paostra malagasy. Manana endrika maro ny fiara-miasa amin'ny firenena malagasy sy ny firenena sinoa no faritana tamin'ny alalan'ny sary fanehoana amin'ny aji paostra avokoa ireo endrika maro ireo. Anisan'izany ny fambolena izay nomena sary fanehoana ny tanimbary ao Mahitsy. Etsy andaniny ny fahasalamana izay nomena ny sary fanehoana ny hôpitaly CHU ao Anosialy. Eo ihany koa ny fiompiana amin'ny alalan'ny sary famokarana atody. Samy maneho sy mamaritra ny fahadimapolo taona ny fifandraisana ara-diplomasia amin'ny firenena malagasy sy ny firenena sinoa avokoa izany. Manana endrika maro izy io. Ohatra hoe resahana fotsiny lalana. Misy ny hoe le lalan'ny ataony hoe la route des œufs, zany hoe lalan'ny atody. Raha tsy rajaina fotsiny ny fiara-miasa ara-pahasalamana amin'ny Anosialy. Raha tsy resahana fotsiny ny fifanakalozana eo amin'ny fanatevenana ny manao fahaiza-miasa. No tanterana androany tao amin'ny efitrany ny masovon'ny Chine eto Madagasikara ny lanonana famoahana ny aji paostra. Izay mitondra ny lohateny fahadimapolo taona ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena sinoa.